Donc, la réalité des Malagasy est difficile. Donc, comment voulez-vous que je fasse une majorité de reportages positifs quand la réalité est autre? J'aimerais bien, moi, faire des reportages positifs. Vraiment, je vous le dis, j'aimerais bien. Sauf que c'est difficile. Et si je fais des reportages positifs, on va me dire, mais Gaëlle, t'es sûr que tu vis dans ce pays? Mais est-ce que tu sors dans la rue? Est-ce que tu vois les personnes qui dorment dehors, les gens qui n'arrivent pas à se nourrir, les salaires très bas, la hausse du coût de la vie? La réalité des Malagasy, elle n'est pas positive. Donc pourquoi me demande-t-on de faire des reportages positifs? Vraiment, je ne comprends pas. Moi, je raconte la réalité. Et la réalité du pays est très difficile, malheureusement. Quand on va dans le sud, il y a des cultures qui sont détruites, il y a une invasion de criquets, il y a des enfants qui sont en état de malnutrition aiguë, sévère, et c'est grave. Quand je vais dans les quartiers à Antananarive, les gens n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas de travail, etc. Fantatra ny anaran'le dokotera hoe iza le dokotera, iza komplicy ny famononan'ny zanaka malagasy, iza haiko nareo na ohatrina ny zanaka malagasy efa vonoiny zareo tsikelikely, sady ampidirina ny sidany, ampidirina ny roro, vononany amin'ny hôpitaly rehefa tedavina hotsambona atiny toxine botulika tena lazana fa hoe empoisonnement hoe fantatratsika tsara mihitsy fa impliqué eo ny zanak'le Rajoelina zay mahatonga anazy manafina an'io problème io. Jereo koa ny OMS tsy miraraha an'izay sortsika malagasy na iantso inona tsy miraraha anjarantsika malagasy no miady ho an'zoantsika sy ny fahafahantsika. Raha ianao ny ramatoa very zanaka anankiroa tena hoe mararo ny foko, ahoviana antsika malagasy vao ifo, endrasina ho faty daholo ve ny zazakely malagasy rehetrarehetra sy ny tanora malagasy rehetrarehetra vao say fo? Sa ny anterehantsika ny fitiavantsika kely, ny fitiavantsika vola kely, ny fitiavantsika voninahitra kely no mahatonga antsika tsy mihetsika ho an'ny tanindrazana. Tena mifolo no maty tany amin'ny Stade Barea, miampy 30 no maty tamin'io anniversaire io, 10 no olona maty tany Toamasina, fianakaviana anankiray. Mbola misy koa any Ambositra, anankidimy fianakaviana anankiray. Izay tsy hita rehetrarehetra. Ny boursan'ny étudiant tsy mena, fa atao maniny vonoana mihitsy le zanaka malagasy. Zanak'le Andry Rajoelina manao zay daniny kibony, sady mbola mamono malagasy. Etsika mbola matory mbola tsy samy mitsangana ho an'ny malagasy, ho an'ny vahoaka malagasy ihany. Mbola tsy samy mitsangana hiady ho an'ny tanindrazantsika ihany amin'le fitiavana kely. Hitako io tamin'izaho nanao manifestation tany amin'ny ambasady ho an'ny bastilière sy ho an'ireo zazareo vonony zanak'le Rajoelina indirectement. Mbola tsy sametsika ihany, mbola mitapina taipory daholo ny maso te isany rehetrarehetra. Fanteneniko hoe iny zavatra nataoko tany amin'ny ambasady iny ny tantara no hitsara. De roa fotsiny raha zay sikara fanohy tsangana tany. Fantatra anay ny zavatra ataonay fa zavatra marina. De fantatry le olona le nandeha kany amin'le ambasady reny nandeha nanao fety tamin'ny 26 juin reny hoe zavatra ratsy ny nataony. Matoa ny ondrikondrika tsy menatrenatra pory. Nanao fety izy nefa ny malagasy misaona. Izay foana ny fombantsika malagasy. Voninahitra kely de fety kely, de voninahitra kely de fety kely. De rehefa maty any amin'ny fety any de rehefa mitodika ary hoe mba apui le zanako, na koa hoe mba apui le ray aman-dreniko, de tratran'le tsy firarahin'ny mpitsabo. Satria amin'ny mpitsabo tsy rarahanao mihitsy. Ianao tsy mpanan-karena ianao tsy manam-bola, ianao tsy le Andry Rajoelina na le Ravatomananga. Mangidy mihitsy ny mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao. Ny anterekely foana no mandeha alohan'izay rehetrarehetra zay, mandeha alohan'ny zanakanao, alohan'ny vadinao, alohan'ny fianakavianao, alohan'ny olona rehetrarehetra ny anterekelinao foana. Zay mahatonga ny tsy mampiova ny Madagasikara. De zay mahatonga antsika mbola matoropory, satria mbola ty tena pory daholo. Nefa ny zavatra tsy fantatsika pory de ny zanak'olon-kafa io no maty fa rahampitsy mety ny zanakao. Raha mbola tsy samy mitsangana contre an'le Andry Rajoelina, contre an'le gouvernement any miteny hoe tsisy rarahin'ny manao pory an'ireo zaza maty rehetrarehetra ireo. Poisonement. Ireo andry zareo nanao fety nandeha ohatra mpamosavy pory tamin'ny 26 juin. OMS tsy miraraha anareo
fa nanjaranareo manala ny tenanareo ao anatin'io tay nampidira ny tenanareo anareo sy nanoanareo an'io Leandra Joel io namity tamin'ny Sobika sy namity tamin'ny Varitsinjopory ny Joapory tenisany sy ny aviniranjana tenisampory. Zavatra hitako raha taty andafy de roa ny révolté tany Madagasikara 0 pointé. Zay va lolona pory. Eo ambany fiahin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zanako manana fianana tsara, zanako efa mavita fianarana tsara. Zanako reza ray volana namonjako zanako roa, zanako tsy marary tsy narikotra, zanako nrizariza tsara. Ka tsara reto Fitokanana arahina fampisehoana goavana isantarana ny kianja manara-penitra vaovao iarahana amin'ny Smathen Nashan tsy misy vididirana. Tena resy miady. Zavatra amin'izay zany zao dia lasa vao zao le zanako vavy-tokana io. Zandro ny levo maty teo vao nalevona ray volana latsaka kely. Fa ny tena zavatra mahavaka ny saiko za zany mieritreritra mihitsy hoe maniry mbola isy ho velona ny ray amin'ireo ankizy ireo fa dia ho faty daholo ve dia amin'izay tsisy atao adiadiana amiko izay fa za tena kivy amin'ilay izy roa zay ny naman'ireo ilay vavy salamo efa hita lavitra rehetra reny efa natao interview mivadiko fa za zany vao tonga avany mivadiko niandry taty nanao 24 dia izy tonga any an-trano mahandro loka izay dia le zao raha vaviny zany niandry taty sy ny zanany dia niantso ireo dokotera anaky 7 mikarakara zay fa maninona izy zay dia nikoropaka indray niakatra taty dia zao zay tonga aty zao efa tsy tratra mihitsy ny neny maty izy. Zanako reza ray volana namonjako zanako roa, zanako tsy marary tsy narikotra, zanako nrizariza tsara. Resy tsy miady. Fa raha tena ataony ny kady tsotsotra zany tamin'ireo zaza rehetrarehetra narary tao ireo, io zanako ny tsara indrindra ny fahasalamany. Izy ny nanoratra voaloha izy ary izy nihiratra voaloha dia manoratra izy nona dady ohatran'izao dia io zany ny lasa mba hoe fitaratra tato io hitan'zareo professeur atao fiovana be nombana io le nombana no zanako io dia zay fa zany hoe teny efa nialaneny zay efa lany volan'jareny zay fa zay kavalatra te fa marina tsy maty. Fitokanana arahina fampisehoana goavana isantarana ny kianja manara-penitra vaovao iarahana amin'ny Smathen Rijad Nashan Tianzama tsy misy vididirana.
Ny aretina botulisme no resaka holazaiko aminareo androany. Inona moa io aretin'io, avaiza no avian'io aretin'io ary inona no zavatra tokony ataonareo mba hiarovanareo tena amin'io aretina botulisme io. Manahoanareo any izy amanontany salama misaotra. Ketsany anarako isan'andro dia tonga eto aminareo eto miezaka ny mitondra fanazavana amin'izay zavatra kely fantatro sy fatany manam-pahaizana amin'ny fiainana andavanandro. Ka raha malinanao ny horonan-tsariko azafady zarao ny horonan-tsariko. Zavatra anankiroa no tiako lazaina amin'ity horonan-tsary ity satria anjatony ianareo mpanaraka izay niidentifie-na ary niangavy ana mba hiresaka kely mikasika ny tsy ambarately ny fiainana araky ny fahazahoako azy an'io situation ana botulisme io, ka satria ianareo no horesahana eto dia nivaliko zany fangatanareo androany. Ka ny information voalohany na ny zavatra tiako lazaina voalohany dia ho anareo izay tompon'andraikitra milaza ny vaovao na milaza ny information. Misy foana ny mpandray ny afatra rehefa misy ny afatra lazaina, ny vahoaka no mandray ny afatra rehefa milaza afatra ny tompon'andraikitra, ka tokony atsaraina ny fomba filazana ny afatra amin'ny fomba matianina kokoa izay hoe mifantoka amin'ilay zavatra tiana ho ambara sy le zavatra tiana ho hazavana fa tsy hoentina amin'ny fihetseham-po satria io resaka io dia resaka anisany sensible na saripady ny resahana azy na amin'ny vahoaka na amin'ny olombelona na amin'ny rehetrarehetra satria misy tahotra ny ao anatin'io resaka io satria misy riska, misy tahotra ary misy fahafatesana. Ka noho izany dia ilaina ny maneho ny firaisampo sy firaisam-panahy rehefa miresaka any reto karazana information reto fa tsy tokony atao amin'ny fomba feno fihetseham-po. Ny mpijery anareo matetika zao dia nanao étude de communication amantaonany maro ka zao ny zavatra fantatro. Ny zavatra lazainao dia voarainy mpijery anao amin'ny fomba filazanao azy, amin'ny fomba fanehoanao ny hevitra no henony mpijery anao fa tsy ny zavatra lazainao zany hoe na inona ny zavatra lazainao eo ka raha ianao ny milaza azy ara tsy milaza ilay zavatra dia tsy feno ilay fanambarana. Azony izay mahazo azy ny resaka, izay tsy mahazo azy mbola tsy klasinareo zany zay. Inona indray zany ketsa? Ny botulisme dia aretina izay efa nisy hatramin'izay teto ambon'ity tany ity fa tsy voandroany vao nisy raha ohatra ka misy. Inona moa ny botulisme? Ny botulisme dia aretina vokatry ny pozina na toxine vokatry ny bakteria antsoina hoe Clostridium botulinum. Zay zany ny anarany ramatoa tompon'andraikitra amin'io botulisme io. Ity aretina ity dia mafaty raha vao tsy voatsabo satria ny fitaovam-pisefona no domany voalohany ary manaraka zany ny hozatra. Ka raha ohatra gany misy olona marary any ka voadona ny hozatra malemy izy dia io aretin'io no mety ahazo azy. Ireto avy ny soritra aretina an'io botulisme io. Ny voalohany dia fanaintainana ao anaty kibo, fivalanana, fanina ny olona anankiray ary tsy mahita voadona eo ny masony na ny vision an'izany lasa tsy mahita izy. Ny hozatra ihany koa dia malemy ka tsy afaka mandeha izy ary tsy afaka mihetsika. Ny zazakely dia manaintaina ny kibony ary tsy afaka mandoa izy na tia andoa ary dia mitomany ary mavesatra amin'ny daholy ny vatany. Inona ihany koa ny fitsaboana ilain'ny olona raha misy olona voanio dia mila ny antitoxine botulinique ireo olona voany ireo aretin'ireo mba ahafahany fitsaboana zany hiatraika hamono ireo bakteria izay ao anatin'ny olombelona. Mila fanaraha-maso eny amin'ny hôpitaly ihany koa ireo olona marary satria mila machine à respirer izy ireo noho ny
fa voadona dia voadona ny fitaovam-pisefony. Mila antibiotika ihany koa ireo olona voan'ny aretina izay azo avy amin'ny sakafo. Misy olana teo amin'ny fitahirizana azy. Fisorohana ny botulisme. Ohatrany ahoana ny ataonareo mba hisorohanareo ny botulisme dia tandremo ny fikarakarana sakafo. Aza miditra responsable amina fahafatesan'olona ianareo raha tsy voafehanareo ny conserve ny fadiovana amin'ny fanamboarana sakafo. Mila makafepetra ihany koa ianareo amin'ny zavatra rehetra izay ohatrany hoe menaka sy ny menaka sy ireo zavatra mila sterilisena ohatra hoe ny tavoahangy zany dia tena saripady, zany hoe ny fadiovana sy ny conserve zany eto no tena ilaina mba hierovany rehetra amin'ny botulisme io. Ka raha io zavatra io no misy dia somary sarosarotra satria mbola tsy ananantsika amin'ny culture izany culture de conserve zany, ohatrany ahoana ny ampianarana ny olona ame ny sakafo ny fadiovana ary ihany koa mba hitandremana ny fahasalamana. Fa nefany ny zavatra hitako dia tokony satria mantsy manana an'ity kolotsaina na secret culture ity isika malagasy na izany hoe tsy ambaratelo, kolotsaina tsy ambaratelo, ohatra hoe ny aretina zany dia anisan'ny zavatra lazaina hoe tsy ambaratelo, tsy lazaina ny hafa satria mamenatra. Efa 2025 isika amin'izao fotoana izao ka ny eran-tany dia tsy mety sisa an'izany menatra rehefa misy aretina sy zavatra mila fanampiny ny eto ambony tany rehetra, fa tokony masa isika milaza raha ohatra ka marina ny aiainy rehetra manao ny fanambalana ary mety io ihany koa ny sokafany fanampiana isan-karazany ho an'ireo olombelona any Madagasikara izay voan'io trano io satria ny manam-pahaizana sy ny manam-pahalalana ary ny olona tia olombelona dia sensible be raha vao misy tranga voajanahary tsy voafehy ohatran'io. Azo lazaina hoe tranga voajanahary satria zany aretina zany tsy misy olona naniry aretina fa misy kosa ny olona afaka misitraka fitsaboana raha manaiky tsaboana. Zay ny afatro andrano dia mirary anareo anana herinandro farany herinandro sambatra ao. Veloma.